tany amin'ny renivohitry Boeny tany Mahajanga kosa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana isa taona ny lisy mpifidianana. Tany Androany no nanatanterahany birao maleo tena misahana ny fifidianana ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity. Vola Ravoavy sy Tsirra Kotarsan. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy Androany tao Mahajanga ny fanavaozana isa taona ny lisy mpifidianana. Raha ny nambarany teo anivon'ny seny namafisin'izy ireo ny fidinana ifotony tany Mahajanga no ny fahitana fa tsy mavitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny mponina ny antoerana. Le tanora tsy dia tena liana amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Dia le zava-misy eto amintsika ihany koa na ny ataontsika hoe ny olon-dehibe hita zany tamin'ilay mini cadre de concertation somary ataontsika hoe diso fanantenana kivikivy amin'ilay raharaha politika dia misy fiantraikany zany zay eo amin'ilay fanentanana azy isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana handray anjara amin'ny fifidianana. Ny zay lafin-javatra zay moa hoe somary marisarisa ny tanora anisany nahatonga ny seny nifidy zany ireo ilay tanora misy an'ilay atao hoe conseil communal des jeunes eto Mahajanga zay miara-miasa moa amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena reny mihitsy zany no nantsona ary nalefa ny paritaka ny amin'ny quartier samihafa tanora avokoa izy ireo misy mpianatra ny akamaroany andresy lahatra zany ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindraindrindra ny tanora tahaka azy. 20 sy 700 sy 2 sy 4 alina sy 2 sy 5 tapitrisa ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana no faranana tamin'ny 15 aprily 17 sy 2 fanamboan'ny seny ny atratrarana mpifidy 10 tapitrisa ao anatin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana ary io no fanavaozana farany lisy mpifidianana ary ampiasaina amin'ny fifidianana 18 sy 2.